ahoana ny fomba hisorohana ny osoka amin'ny fifitianana mandarana manokana miaraka amin'ny tahina Razafinjoelona izy mahavalo amin'ny 10 oktobra 2024 amin'ny 7 ora alina mpiara-miasa Cour TV, IBC, Dreamin, Top Radio, ASM Radio, Titandazana. Jotra, marina, mahomby. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eny amin'ny hainao manjery rehetra ary eny zao fa marobe koa nareo any ampita no manaraka any fandaharana zay totosaitsika mankasitraka amin'ny fotoana tolotra reo satria firenena ny resaka ary zava-dehibe loatra ny fiainam-pirenena. Androany tsika resaka momba ny resaka aya momba ny alabato misy rehefa mandeha tahaka izao ny fifitianana. Izy ity reo olona tsy ho an'ny candidat ray irery. Eto am-piandohana dia efa miantso sahady an'ireo vondro ny candidat zay mazoto ary vonona tena hoe anadio an'ity fifitianana eto Madagasikara ity. Zava-dehibe loatra ny fahadiovan'ny fifitianana satria safidim-bahoaka ity raharaha ity. Ny aya voalohany mipetraka dia ny alohan'ny fifitianana. Aza adino fa alohany mandritra ary ao aorian'ny fifitianana dia misy aya avokoa. Rehefa mialohan'ny fifitianana dia izao ny zava-misy. Marobe ny olona manontany tena hoe listim-pifitianana io ve mba azo jerena satria be dia be ny olona efa tsy ao anatiny intsony no mbola voasoratra. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao, efa fantatr'ireo mpitantana eny anivon'ny fokontany fa reto olona vitsivitsy reto dia efa tsy ao intsony. Ao koa moa ireo olona efa tsy mifidy foana. Dia misy andian'olona niseho zany tamin'ny resaka filatsahanao député, solombavam-bahoaka, misy andian'olona maromaro hoentina mifidy mitety fokontany, mifidy amin'ny toeran'ireny olona rehetra ireny. Eto zany dia tenenina mihitsy hoe nisy zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teny amin'ny faritra Antananarivo fahaefatra iny, niseho video mihitsy moa ilay olona tamin'izay hoe reto olona reto tratra fa dia tsy nisy moa toy ihany. Amin'izao zany tsika raha te hamahan'izay olana izay dia mamerina indray fiangaviana izay ilay teneniko hoe miantso an'ireo antoko politika, miantso an'ireo vondron'olona na tsy miankina ary indépendant hangataka ny listra mifidy amin'ny faritra misy azy tsirairay azy. Tsy voatery eto Antananarivo renivohitra fa manerana Madagasikara. Fa maninona moa izy io ny afeniny? Maninona raha aseho izy io? Andao aseho io izahay ny antoko izay tarihiko dia efa vonona ny fanometanana raha ohatra ka moyen ny olana. Andao fa vonona izay ny anatota, imprimer an'ireo listra ireo ary vonona koa ny olona hitety ny fokontany rehetra misy. Na farafaratsiny nenay zany efa vonona ny eto Antananarivo renivohitra, andao atao peta-drindrina ny listra. Andao atao miantso ny antoko rehetra angataka an'izay. Fa marobe ny aya afaka rehefa vita izay fanadiovana ny listra izay. Vahaolana faharoa, mangataka ihany koa tsika ny CENI. Firy ny kara-pifidianana tsy voazara ary aiza izy ireo? Satria kara-pifidianana tsy voazara zany tsy tokony hisy fitomboka mihitsy handeha mifidy. Ka ilaina mba hita ireo tompoko, ilaina mba fantatra ireo kara-pifidianana tsy voazara ireo. Fa sao mantsy sanatria ireo kara-pifidianana ireo no entin'ireo olona marobe mifidy maromaro, hoentina mifidy amin'ny toerany tsirairay. Dia efa amboarina moramora any ve ilay izy dia tsy aseho mihitsy. Fa nahoana raha aseho mangarahara, anantona lehibe amin'ny fokontany izahay manomboka izao fa manentana verina foana, manentana ny antoko rehetra, manentana an'ireo namana hilatsaka rehetra, anao tahaka izany ihany koa. Zofeno ary tsy misy tsy ara-dalàna izany fangatahantsika izany. Omeo mangarahara momba ny kara-pifidianana tsy voazara, tavela eny anivon'ny fokontany ve sa tavela eny anivon'ny CENI. Mialohan'ny fifidianana ihany koa dia misy ny aya momba ny fiparitahan'ny bulletin tokana, bulletin unique moa zany. Misy miparitaka mialoha, misy manao photocopie. Nahoana re tompoko raha mba hazavaina anay indray mandeha ny fiparitahan'ny bulletin unique miasa
laharana mandeha isaky ny arrondissement, laharana mandeha isaky ny commune, fa tsy hoe afenina, tsy fantatra tsony le laharana miasa hoe laharana avaiza ve ty tonga aty anaty vaty ty rehefa aveo. Aty aloha zany de fa azo atao ny miala am'izay zay raha ohatra ka mangarahara ny fitantanana ny bulletin tokana io. De eto zany zay de mangataka mihitsy hoe fa nahoana raha zavaina amin'ny olona ny fiparitahan'ny bulletin io, numéro, ny carnet. Raha tsy zany io hiteraka iafoana. Hiteraka iafoana eto anivon'ny fiarahamonina. De aty aloha misy an'izay. Ny teboka manaraka de mandritra ny fifidianana. Amin'iny androm-pifidianana iny de misy ny olona zay alaina meloa ny kara-pifidianany sy ny kara-panondrony de tazomina any ampahafantaritsika ho retany ren-danitra androany fa tsy misy olona afaka mitahiry ny kara-panondro sy ny kara-pifidianan'ny mpifidy anankiray. Ninona fifanarahana atao de tsy azo tazomina any amin'ny olona, any amin'ny olon-kafa ny kara-pifidiananareo, kara-panondrotsika aza omena fa mandika lalàna zany satria terena le olona amin'iny andro iny de tazomina any lay kara-pifidianana sy kara-panondro. Tsy azo atao zany raha rany lalàna zany. De rehefa tonga zay androm-pifidianana zay de ampiasainy zany fahefana zany. Eto zany de miantso ny olona rehetra tsika hiady amin'ny kolikoly. Misy koa ny hoe efa misy bulletin efa voafaritra, précoce moa ny ilazantsika azy, zay tenenina ny olona hoe tsy maintsy tiany arotsaka ao de le bulletin tsy mbola voafaritra, ny bulletin tsy niasa hoentinao mivoaka de sandaina vola zay. Andao tsika hanenjika ny kolikoly, andao hiady amin'ny kolikoly fa izao fahantrana, izao rano tsy misy, izao jiro tapaka, izao vidim-piainana miakatra rehetra zao de novidiana tamin'iny andro iny avokoa. Ka raha zakatsika ny fahoriana, raha zakatsika ny vokatra zany de miteny aminareo hoe tohizo. Fa ankehitriny kosa miteny aminareo raha tiatsika hiala am'izany tsika de aza mandeha amin'ny kolikoly. Mahasahy mijoro, midénoncer, miteny an'ireny zavatra ireny fa ny hainao manjery, ny tambajotra tseratsera efa akaiky be amintsika asehoy fa tsy voavidy vola ny vahoaka malagasy. Atsika ny andraikitra ny fanovana fa tsy voatery hoe amin'ny mpanao politika. Tsika mianakavy ireo no mitondra an'izany. De miantso an'ireo olona rehetra hoe tongava mifidy amin'ilay androm-pifidianana satria araka ny nazavaiko teo hoe ny tsika tsy mifidy no ampiasain'ireo olona hifidianana. De tsika mieritritra hoe tsisy idirantsika ny voka-pifidianana. Vao tsy mifidy tsika rehefa fantatra ny tompon'andraikitra tsirairay zany eny anivon'ireny toeran'ireny hoe zareo ato tsy mifidy mihitsy, zao tsy mifidy mihitsy. De rehefa tonga zany le olona asiana mifidy maromaro de tonga de ny tsika no ampiasainy de ataony amin'ny tsy hainy mangalatra lesony de atao amin'le lavatondro fotsiny le izy ao anatin'le lisitra ny olona tonga mifidy. Ka miantso anareo tongava mifidy fa ny fahatongavan'ny olona mifidy no endrika voalohany anenana, ampienana, za tsy miteny hanafoanana, ampienana ny alabato. Zava-dehibe loatra ny edina amin'io alabato io. Teboka manaraka rehefa tonga ny andro fifidianana, marobe tsika miahy hoe iny ve ny tena vokatra tao. Zany hoe amin'iny andro iny ihany le zany fa amin'ny hariva misy lalàna mazava mifehan'ny fifidianana hoe tsy maintsy apetaka peta-drindrina eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato ny vokatra azo tao. Averiko, tsy maintsy apetaka eo ivelan'ny birao nandatsaham-bato ny vokatra azo tao. Zany hoe na olona iza, na olona iza, na vokatra inona no mivoaka de tokony hiseho amin'ny peta-drindrina mba hialana amin'ilay hoe rehefa mibataina le vokatra de niova ny tonga tany amin'ny distrika
niova ny tonga tany amin'ny seni de alao hitapoky hitam-pirenena ary eto de miantso anareo satria marobe amintsika nefa manana ny fitaovana ahafahana maka sary haitsika mampiasa an'izy ireny amin'ny fiainana andavanandrotsika rehefa tonga ny androm-pifidianana mindrana anareo mitalao anareo ankehitriny alaivo sary re tompoko alaivo sary ho porofo fa zava-dehibe zay porofo ananatsika opelatanatsika zay rehefa tsy manao an'izay tsika de azon'ny olona vira viraina ny safiditsika averiko tsara zany ny voalohany de resaka hoe tongava mifidy fa mampiena ny fahatongavana mifidy. Ny faharoa tokony aseho ary tsy maintsy aseho amin'ny alalan'ny peta-drindrina eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato ny vokatra tamina birao fandatsaham-bato tsirairay. Ary ny fahatelo miantso ny olona rehetra tsara sitrapo alaivo sary na nenao ny nandresy na neny hafa ny nandresy alaivo sary fa zava-dehibe porofo zany. Teboka manaraka de ny ao aorian'ny fifidianana zany hoe ao aorian'ny androm-pifidianana mihitsy zany de eto de manipiteny ho an'ireo tompon'andraikitra hoe délégué zay mpiandry vato zao lisy-pifidianana miasa iny tokony verifiena tsara hoe mitovy amin'iny ve le lisy-pifidianana ny fanarahana le tany aloha le niteneniko hoe tokony avoaka ho peta-drindrina ny lisy-pifidianana ny voavoky tany azo atao zany ary zay le teniko averiko foana raha mila fanampiana seny vonona izahay tompoko ametraka taratasy ofisialy zay antoko mazoto hiaraka aminay hitady an'izany de hiaranao sonitsika amin'ny fangatahana io hoe omeo anay ny lisitra mifidy de aleo zahay no hiasa raha ohatra ka tsy vitan'ny seny iny manaparitaka azy soniavo mba ahitana hoe ara-dalàna de amin'izay fotoan'izay ny olona zany rehefa mba manara-maso de mahita de iny zany lisitra iny no entiny délégué antsika tsirairay mijery aloha hoe tena le lisitra tena izy ve ny asa so lisitra hafa. Faharoa ny olona tonga mifidy rehetra de tokony araha maso rehefa tapitra ny fifidianana hoe ty olona ty ane olona efa tsy etsony ty olona ty ane sanatriavin'izany efa maty maninona moa misy lavatondro mipetraka eo aminy tsika rehetra ny vovoky tany mahalala an'izany daholo fa ny asan'le délégué mantsy eritreretintsika hoe mijanona amin'le hoe manisa vato de mijery de ny asan'ny délégué hatramin'ny ao aoriana ny fifidianana mbola manana maha izy azy ny délégué manana maha izy azy ny délégué jereo tsara ny olona tonga mifidy ary tia koa zavatra tsy mahazatra antsika mihitsy fa teneniko reo bulletin tsy niasa tompoko de tahaka ny vola tokony ho araha-maso ary zoa ny délégué ny manara-maso ny bulletin tsy niasa tokony ho isaina ary fantarina hoe firy no tsy niasa mba hialana amin'le bulletin niodina sy nandendeha tany ambadika tany miantso antsika rehetra zany fa adiditsika mianakavy mampalala an'izany mampafantatra an'izany anjarantsika délégué zany no mijery an'io eny anivon'ny birao mpandatsaham-bato anjarantsika aveo manambatra an'izay birao mpandatsaham-bato eny anivon'ny fokotany zay aiza ny ambin'ny bulletin tokana tsy nampiasaina fa tsy hoe vita iny de zay efarany ihany efarany tsy maintsy misy an'izay atao zazatra rehetra zao efa natsipiko tamin'ny za nanoana kandida tamin'ireny fifidianana taloha reny fa tsy voatanteraka moa le izy fa zao izy averiko indray fa mandalo amin'izany ny mangarahara ka raha mahatsiaro nareo mahatsiaro isika fa tompon'andraikitra miantso an'ireo mpifaninana rehetra miantso an'ireo namana rehetra andao anao sony miaraka tsika angataka an'ireo teboka vitsivitsareo fa hitondra soa amin'ny firenentsika zany. Teboka farany miantso anseny isika io vokatra io aza atao tonga de vokatra vaobe fa mba meo anay re kandida mba meo anay solotenany kandida miasa eny anivon'ny seny ireny ny vokatra detay ny antony mahatonga an'le vokatra avoakanareo zany mba tokony ho hitanay fa lasa tsy mifampatoko tsika de lasa ohatrany hoe zay manana fanisambato hafa ianareo manana fa raha manana an'izay ny tsika de azo ampifanakekezina atao confrontation moa zany le résultat
raha misy elanelana dia mba mifanantontsika fa lisy tonga dia tendance globale metsika dia miaya daholo ny olona nenizana efa ao anatin'io voka-pifidianana tany aminay angamba mbola tsy ao anatin'io ny anay angamba efa ao fa nahoana re raha atao disponible aseho mangarahara ny mpandatsaham-bato amoahantsika an'ilay tendance manjary mampirorosain'olona fotsiny marina fa mety manana tendance tiana aseho ve nareo sanatriavina dia alefa tsy kelikely ilay vokatra fa aleo angarahara tsorina aloha fa raha ny tenanay amin'ity fifidianana ho avy ity dia tsy maintsy anana fikirakirana vokatra zay tsy ho avoakanay amin'ny hoan'ny daolobe moa mba tsisy ny fisavorovoroana fa tsy maintsy anana ihany koa zahay mba hahafahanay manana ny elanelana raha sanatria misy zany. Averiko tsara ny paika voalohany zany hoentsika dia hoe lisy mpifidianana mangarahara tsy tokony hafeniny miantso zahay ataonay ny fangatahana amin'ny latsinainy ho avy zao ihany dia ho tonga eny anivon'ny sena io fangatahana io raha misy antoko mazoto dia miara-manao sini isika andao atao io. Faharoa miantso zay mangarahara momba fizarana ny kara-pifidianana firiny tsy voazara ankehitriny tena mila hitanay io tena tsy mifidy marina ve ireo tsisy tokony tombo-kase zany na soni ao ambadika hoe tonga ny fidy ilay olona firy ary aiza ny hitahirizantsika azy any amin'ny seni ve zay ny amin'ny fokotany malalitsika fe ny amin'ny fokotany misy manarak'izay dia miantso ny olona rehetra hifidy averiny indray tongava mifidy ny mpanendaka nena ny delestage ane rehefa mamely atsika ka tsy misafidy hoe iranona tsy mifidy dia tsy ho tapahana ny jirony ny tsy fisindrano ane tsy manavak'olona tsy mifidy ary rehefa matoana ny maro tsika re olona ny tsy mifidy ambany dia ambany ny tapa-afitriana mitondra vahaolana ve zany mitombo isan'andro ny fahantrana mahazo ny malagasy sao dia mandalo amin'izay fiatrehana fifidianan'izay ny vahaolana any amin'ny firenena mandroso tompoko ny fifidianana be ny tanàna dia manodididina ny 420 isan-jato ny tapa-afitriana eto amintsika latsaky ny 30 isan-jato 30 manodidididana eo midika zany be dia be ny olona miteny amiko hoe satria mahantra dia kamo hifidy eto ahy tenainareo satria kamo hifidy dia mahantra tena mialatsiny fa zay ny marina aza kivy andana mifidy mijangana andro kely ray angatahan'ny firenena amintsika andao re olona mba taterahana ny safidy efa elany nanentanan'izy io fa manamora ny alabato ny tsy fahatongavantsika mifidy dia ny fanofanana manokana ny delege momba ny lisitra miasa momba ny lisitra misy sonina empreinte hoe tonga mifidy rany tsy maintsy atao reny ataotsika miaraka reny zay antoko na vondrona antoko na olotsotra indépendant mazoto amin'izany dia vonona ifampisara momba n'io fanaraha-maso io tsika efa elany nanaovana an'izy io mba anisany mba mahalalalala ihany ny tena fa raha mazoto tsika dia miaraka tsika amin'ny fanadiovam-bato ary tsika ne mpirahalahy daholo hoe tsika ne mpianada avokoa hoe firenena mino aho fa ny tanjona raha ihany dia ny fampandrosoana ny firenentsika ka raha izay no eritreretintsika hoe mpiadversaire tsika fa aleo tsy miaraka dia mialatsiny aminareo fa mety ho very ny tanjona fa raha miaraka tsika aty amin'ny fanadiovana dia aza dino fa ity zavatra atao tiany dia vina no mifanohitra ve fa raha ny tenantsika tsiraray mino tsy misy mifanohitra dia misaotra antsika rehetra nanaraka izao fandaharana izao apetrakintsika amin'ny fahendren'ny tsirairay apetrakintsika amin'ny fahendren'ireo mpitantana izay tariny seny miafaratra eny amin'ny lehibe amin'ny fokotany ny afatra zava-dehibe loatra fifidianana misaotra tompoko. Narahinao teo fandarana manokana niarahana tamin'ny Tahina Razafinjoelina kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsotra marina mahomby.